izay anio satria tsara ny manazava ny sain'ny olona amin'ny hetsika rehetra izay natao. Tsisy anarana moa le voa hijoroana eto fa firaisan-kina ny mpanabe ary mpanabe miaro zony. Zay zany no tena foto-kevitra fa tsisy anarana ny syndicat hoentina eto fa dia zay fivondrona mpanabe zay. Tsisy loko politika ihany koa raha sao misy mieritreritra any ambadika any hoe sao dia miaraka amin'ny fitondrana na miaraka amin'izy, zay tsy miditra amin'ny resaka politika fa fitakiana zo ary zay ihany ho an'ny mpanabe no tena hijoroanay. Ireto ny tena ventikevitra izay hijoroanay ao anatin'izany fitakiana izany. Ny indemnité izay verina fa sahaza ny mpanabe no tena himatematesany ny fitakiana. 100 000 ariary na mahetsy ariary izy ireo inavy, l'indemnité de craie, l'indemnité de risque, l'indemnité de logement ary ny indemnité d'événement samy 100 000 ariary. Fatakina foana moa ireo amin'ny hetsika izay atao. Ao koa teboka rengeza be ny FRAM izay mila recrutena. Niena moa izy tamin'ity ka tokony hamafisina hoe maninona no tsy natao raha ialina le izy fa nahena. Eo ihany koa ny CNFP izay nangataka ny catégorie 4 ho an'ny sortant ao aminy. Ny fitakiana izay apetraka ireo moa dia apetraka amin'ny ministra izay hipetraka eo amin'ny ministera fanabeazana mazava ho azy. Izay tsy mieritreritra hoe ianona no ministra eo na iza no ministra eo fa izay hipetraka eo fotsiny aloha dia ametrahanay an'izao fitakiana izao ary tokony ary rariny sy hitsiny raha tanteraka ireo satria heverinay fa tsy mila voatsiary zay fa zavatra heverina fa mifanaraka amin'ny toe-bolan'ny ministera ny fanatanterahana andreo. Manamafy koa zay amin'ny teboka fahatelo fa tsy mivoaka amin'ny tombotsoa mpampianatra ny fitakiana. Manamafy amin'ny teboka fahaefatra fa amin'ny herinandro ambony dia mikatona avokoa ny sekoly rehetra manomboka ny alatsinainy avizao zany io tsy eto Antananarivo ihany fa manerana ny Madagasikara iray manontolo ho fanamafisana ny hetiky ny mpanabe. Ary ety Antanimbarinandriana moa no ambom-piona amin'ireo mpanabe manomboka amin'io herinandro ambony io.